Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahafampo io indray no lohahevitra azy hoentina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Anisan'izay tena fahalementsika olombelona io hoe tsy mety afa-po io. Ary marobe ny olona no mieritreritra hoe za zao raha mahavita trano, zany zao no tena fiadanana ho ahy. Rehefa azo le trano dia hoe izay fotsiny ve? Ohatran'izay le fiadanana ny tadiaviko. Dia mieritreritra hoe za zao raha manambady dia zany no tena fiadanana ho ahy. Afa-po mihitsy raha manambady. Dia mandeha le fanambadiana, azonao le vady fa zay ve? Ohatran'izay le ny tadiaviko. Mandeha indray zanaka. Hoe raha manan-janaka dia mandeha koa dia ohatran'izay le izy. Raha ohatra zao ka mba manao voyage, mandeha makaria zao, mandeha makatsy, dia mandeha tokoa ianao mihazakazaka ianao mikatsaka an'izay satria zay zany mibanga ao anatinao ao. Dia rehefa vitanao tokoa le voyage toy ianao hoe zay fotsiny ve? Tena ohatran'izay le zavatra ny tadiaviko. Dia mikatsaka foana ianao ary zany ny fiainantsika olombelona. Marina mihitsy le fitenena manao hoe zay manana zato tia hanana rivo, zay manana rivo tia hanana ray alina, zay manana ray alina tia hanana ray tapitrisa. Raha miresaka amin'ny olona manan-karena ianao dia tena hitanao mihitsy hoe tsy mila afa-po izy amin'izay arena anany fa mbola mikatsaka sy mitady anitatra sy ampitombo ny arenany foana. Raha miresaka amin'ny olona manam-pahefana ianao dia hitanao koa fa tsy mety afa-po amin'ilay fahefana izy fa mbola mitady sy mikatsaka mieritreritra foana ahoana ny tombony fahefana ambonimbony kokoa. Dia zany daholo tsika mianakavy. Inona kay no mahatonga antsika manana an'izany hoe tsy fahafampo zany? Inona mahatonga antsika mitady zavatra hafa mandrakariva? Ary zany mahatonga ny olona tsy afa-po ka na omen'Andriamanitra vady aza dia mbola mitady vady hafa ihany satria tsy afa-po. Omen'Andriamanitra asa dia mikatsaka misy zavatra tadiavina foana zany e. Tsy mety afa-po mihitsy ny olombelona ary misy zavatra banga ao anatintsika ao mahatonga an'izany. Misy zavatra banga ao anatintsika ao mahatonga an'izany. Tadio tsara fa ny olona anankiray rehefa voky feno dia tsy manana eritreritra na asianao gâteau tena faran'izay tsara reo anatrehanao tsy mieritreritra ninana an'io intsony izy. Rehefa voky izy tsy teherika an'io intsony izy. Fa raha mbola nona ny olona anankiray raha mbola nona, raha mbola misy zavatra banga ao anatiny ao, zay rehetra arosonao anatrehanao hoaniny daholo hatrany amin'ny anaty vilany any sikiriny. Tadiaviny daholo raha mbola nona izy. Mbola misy zavatra banga tsinona ao anatiny ao. Ny dikan'izany dia izao ny mahatonga ny olombelona tsy mety afa-po, ny mahatonga ny olombelona mikatsaka mandrakariva mitady foana zavatra mba hameno ny fiainany, hahazo ny fiadanana sy fifaliana dia izao misy zavatra tsy ampy ao anatiny ao, misy zavatra banga ao anatiny ao. Inona io zavatra banga io? Farafeno io raha hitany io secret hoe mahafeno ny banga io, manana fahafampo izy amin'ny zavatra rehetra. Manana fahafampo izy amin'ny zavatra rehetra. Inona io banga io? Ny fitomanina toko fahatelo andiny faefatra amby roapolo dia milaza an'izao teny izao manao hoe Jehova no anjarako ho ny fanahiko. Io hoe anjara io dia portion na hoe partiel zay no heviny, zay no dikany. Ny azo otsika azy kokoa. Ny dikany hoe portion dia hoe raha misy fizarana gâteau zany dia hoe ty portion ty anianina, ty anianina, ty anianina. Fa ny anao zany tsy gâteau no omenanao fa Jehova mihitsy ny portion no omenanao. Partiel no omenanao zany Jehova mihitsy, Andriamanitra mihitsy, lay tompo mihitsy no partiel no omenanao. Io le anjara tsara. Zay manana io dia tonga dia manana le fahafenona. Zany mahatonga ny irantsika any amin'ny 7 manao hoe Jesosy no anjara soa zay mahafa-po tokoa, mahafa-po tokoa, soa tsy manam-paharoa. Jesosy ampy izay. Dia hitantsika koa ny iran'ny tandora masina Itosy malaza be. Jesosy. Nefa mananao Jesosy eo manana anao izy. Ka tsy ahoako zany rehetrarehetra zany, sambatra ao manana anao. Anjarako eto an-tany. Afa-potsika rehefa manana an Jesosy. Tena afa-po. Ka inona moa mahatonga antsika hoe afa-po rehefa manana an Jesosy? Satria izao Jesosy mihitsy le fiadanana, Jesosy mihitsy le fifaliana, Jesosy mihitsy le fiainana. Ka rehefa manana an Jesosy dia manana an'izany rehetrarehetra zany. Ny arena rehetra, hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko 5:10 izay rehetra ananany ray ozy dia ahy avokoa. Ny dikan'izany rehefa manana an Jesosy dia manana ny zavatra rehetra. Feno ianao, feno. Tsy banga intsony ianao fa feno. Ary rehefa feno ianao dia mionona ianao amin'izay rehetra omeny Jesosy anao. Manana fifaliana ianao satria hoe ampy azy. Tsy tahitra intsony ianao raha mbola misy gâteau be raha tolotra ao anatrehanao satria efa ampy azy.
tsy miazakazaka mba hitan'izao sy ahazo an'izao sy hitady an'izao intsony anao fa mionona amin'izay situation men'Andriamanitra anao ary manana fifaliana amin'izay situation men'Andriamanitra anao ianao. Zany hoe manana an'io Jesosy tompo io. Ozy ny mpanao salamo satria ny mpanao salamo dia nalahelo izy mahita ny ratsy fanahy hoe ambinina hoatray. Ny olona manao ny ratsy indray raha tiany toa mahazo zavatra. Ny olona manao ratsy indray raha tiany toa mahazo an'izao. Za zay mivavaka atao ohatrany tsinitsinina, ohatrany hoe oublié. Tsy misy dikany ny fiainako. Dia izy manao iza no any an-danitra. Iza no any an-danitra. Ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao. Fa na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao. Ary ianao izay rehetra mijangatsanga mahafoy anao. Fa raha izao dia ny akaiky n'Andriamanitra mahatsara. Salamo 7:7-8 aitsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Manana an'Andriamanitra ianao. Manana an' Jesosy ianao. Ny tsara indrindra mihitsy no anananao. Inona ny vakianao aloha amin'izay zavatra ny tany? Inona ny vakianao aloha amin'izay voninahitry ny tany? Inona ny vakianao aloha amin'izay arenan'ny tany? Zany akory tsy midika hoe tsy asa tsony tsy satria manana an' Jesosy. Fa izao mamizay asa amen'Andriamanitra anao na dia asa tsotsotra ary. Faly ianao satria hoy ianao hoe afa-po amin'ity asa ity satria mbola bonus fotsiny ity fa ny tena arenako dia tsy ity asa ity loatra, tsy ity voninahitra ity loatra, tsy reto ankonako reto fa ny tena arenako dia Jesosy Kristy. Jehovah mihitsy ny portion lehibe indrindra izay nomena. Misy tantara anankiray amaranako azy, tantara mampetsi-po, tantarana misionera anankiray izay nitory filazantsara tany Afrika Atsimo. Nandany fatotra mampondra tamin'ny fitorana filazantsara tao Afrika Atsimo izy ary retraité izy. Dia lasa izy mivady nandeha nanao vakansa tany Amerika dia rehefa niverina izy tafiaraka avion tamin'ny filoham-pirenena Amerikanina. Rehefa tonga tao amin'ny aéroport tao Afrika Atsimo izy ny olona zany tonga dia miaraka amin'ny pancarte tonga soa président vahoaka zany nitsenan'ny président des États-Unis zany. Fa izy zany rehefa nandeha aloha nivoaka tamin'ilay avion dia ohatrany hoe tsisy ny raharaha, tsisy ny vaky lova dia ilay hitanao ilay olona ilay misisitra kely reny fotsiny zany miala amin'ilay vahoaka be ao, tsisy ny raharaha anazy mihitsy. Fa rehefa nandalo ny président nefa manao vizity fotsiny orakoraka zany dia nalahelo izy dia niteny tamin'ny tompo manao hoe Jesosy firy taona nandaniko ny ainako nitoriko filazantsara teto amin'ity tanàna ity, tsy mbola mba nisy na dia olona anankiray rehefa tonga teto amin'ity tanàna ity mba niteny manao hoe tonga soa ianao na dia pancarte ray ary. Ny filoham-pirenena Amerikanina nefa izy mba mandalo kely fotsiny vahoaka be ohatrany io no miorakoraka aminy sao dia mba tsy rariny. Nalahelo izy nahita ny voninahitra ilay filoham-pirenena Amerikanina. Dia izao no tenin'ny tompo taminy manao hoe aza taitra ianao, aza malahelo ianao fa mbola tsy tena tonga amin'ny taninao ianao. Fa lazaiko aminao fa rehefa tena tonga aty an-danitra ianao za sy ny anjeloko rehetrarehetra no hitsenanao amin'ny varavaran'ny lanitra miaraka amin'ny pancarte anao hoe tonga soa ianao, ho tsenainay amin'ny fomba manetriketrika sy mihezinezina ianao mihoatra lavitra noho izao hitsenana ny filoham-pirenena Amerikanina zao. Zany ny fanantenantsika ry havana, zany ny fifalitsika, manana lova tsara isika, manana zaratany mihoatra lavitra noho ny zaratany izao tontolo izao tsika. Tsy ahoantsika na tsy hanana zaratany eto amin'ity tany ity ary fandalovana neny eto hoe ny mandrakizay no miandry antsika, ny mandrakizay no anjarantsika. Jesosy no ao anatinao ao, atao fifaliana ho anao zany, aza mivaky loha amin'izay zavatra ny tany izay tsy azonao any, izay tsy azo, izay omen'ny tompo ifalio fa ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny fiainantsika. Jesosy no anjarantsika, Jesosy no anjarantsika. Fa efa nalaza be maro ity tokoa nefa mamiko ny hoe ay Jesosy ampy izay. Fifaliana ho antsika Jesosy, ny anjarantsika Jesosy, anjara ho Jesosy. Dia olona irantsika manao hoe raha mbola velonao ka miaina ity ampy Jesosy, ampy Jesosy. Io no tena fahafam-po lehibe indrindra. Izay manana an Jesosy manana fahafam-po, fa izay tsy manana an Jesosy io mbola mitady ny zavatra rehetrarehetra amenona ny bango io ihany. Hiazakazaka foana ianao, horeraka foana ianao, fa tsisy ameno ny banga ao anatinao io afa-tsy Jesosy rery ihany. Raha manana an Jesosy ianao dia manana an'izany rehetrarehetra izany. Dia mirary soa antsika rehetra raha nasoanao izay video izay tezarao ary azo izay meniko ny pejy Marka 16:15 fa mbola maro ny video kristianina ho hitanao amin'izao pejy izao. Samy tain'Andriamanitra.